Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Eto amin'ity place ty no antsoina hoe Almas'a. Izany hoe eto dia fiazakazany ireo mpanao omra sy mpanao hajj rehefa manao an'izany omra sy hajj izany. Izy ty dia miainga any amin'ny Safa ary mifarana amin'ny Marwa. Impito mivezivezy amin'ity place ty, zay no antsoina hoe fivezivezena eo anelanelan'ny Safa sy ny Marwa. Ny mpanao hajj rehetra, ny mpanao omra rehetra dia efa mahafantatra an'izany. Ary rehefa tonga amin'io sinina maitso na famantarana maitso, ny lehilahy dia mihazakazaka na manao dia maika, fa ny vehivavy kosa dia mijanona mandeha mora ihany satria vehivavy spesialy ho an'izy ireo. Fa ny lehilahy kosa tonga eo dia tsy maintsy mihazakazaka kely na mandeha mafy satria zany fampianarany mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ity fivezivezena eo anelanelan'ny Safa sy Marwa ty dia fahatsiarovana ilay fivezivezena nataony mamantsika Hajara rehefa izy nitady sakafo, nitady rano ho an'ny zanany lahy Ismail alaihi salam tamin'izany fotoana zany. Ka lasa fomba mampanao rehefa manao omra, rehefa manao hajj ho fahatsiarovana sy fanomezam-boninahitra an'izany ary nankatoavin'ny filoana Islam zany, ka lasa fanompoana raikitra ato anatin'ny filoana Islam. Alhamdulillah, eo ampanatanterana an'izany antsika amin'ity fanaovana omra ty. Mangataka amin'ny Allah atsika jiaby samy ahita an'ity toerana ty. Mangataka amin'ny Allah atsika jiaby ho fafain'ny Allah ny fahotanantsika tamin'ny Ramadan jiaby. Mangataka amin'ny Allah ho raisin'ny Allah ny fanompoana rehetra nataontsika tamin'ny Ramadan. Ary mangataka amin'ny Allah zay olona mbola tsy nanao omra, mbola tsy nanao hajj, insha Allah manomboka amin'ity taona ty izy hanao omra sy hajj. Ary mba hanao an'izany mialohan'ny hafatesana izy ireo. Ireo havantsika rehetra izay efa ndosiny fahafatesana dia insha Allah tolorana doan tsara izy ireo mba azo voninahitra ao anatrany Allah ary hiditra amin'ny paradisany Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.